Tontolon'ny sarimihetsika malagasy kosa no amaranantsika ny vaovao ivoaka tsy ho ela moa ny toan'ilay sarimihetsika malokila dia ny malokila 14 kara izany izay vokarin ny scoop digital atrandry nampafantatra ny omba itirona tsara vaovao ity moa ny trano mpamokatra androany. Totosasaoma tsara ny fanodonana ilay horonan-tsary malokila 14 kara horonan-tsary malagasy ny vokarin'ny scoop digital. Izy ity tokoa no horonan-tsary lafo indrindra ny vokarin'ity trano mpamokatra horonan-tsary malagasy ity kanefa lavatra indrindra ihany koa. Manana ny mampiavaka azy ny horonan-tsary araka ny fantatra nandritra ny fahanolorana azy tamin'ny mpanao gazety tontolo akandro ho Tetsy Ambojatovo. Raha nomboka tany amin'ny karitakitsika tamin'ny malokila 12 dia manana endrika vaovao hoentina ihany koa ato anaty malokila 14. Ankoatran'izay dia tsy afoizan'ny mpakafy ny ekipan'ny malokila ny tantara izay miendrika sakisaky zaritena kanefa azo akana lesona nomanay ho an'ny sarababe-bahoaka tsy akanavaka manomboka any amin'ny ankizy majinika 5 taona miakatra. Misy fotoana ihany na ny mpamokatra na ny mpilalao dia manana iaho hoe aiza ho aiza indray izao no andrasan'ny mpakafy aty amintsika. Noho izany tsy maintsy zahay mikaroka mitady zavatra hatrany. Hetsika misy 50 no eritreretin'ny scoop digital ho tanterahana manerana nosy ho fampahafantarana ity vokatra faran'ity dia nisy malokila 14 kara. Ho an'Antananarivo manokana dia amin'ny sabotsy 12 martsa ho avy izao no alefa ao amritsy ny horonan-tsary ary eny amin'ny CCI vato kosa ny fotoana ny alahady 12 martsa. Nisintona ny lakolosy fanairana moa ny scoop digital amikasika ny fampiasana ny holograma izay tsikatra fa tsy naomby na dia maro tokoa aza ny ezaka iadivana amin'ny pirate dia mbola vola antapitrisany ariary no very dia ho an'ity trano mpamokatra ity. Izay ary ny anaitsika nakatonana ihany koa ny fampalam-baovao amin'izao alina izao maneho fankasitrahananao tanteraka nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Medrika ny veloma mandra-pitafa indray.